faliana indray ry mpiara-mianatra ny sekoly sabata rehetra iaonana aminao, hitafana aminao, hiantranoana aminao amin'ity androany ity. Ny tombontsoa lehibe isika vahoana ka dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Dia mpiandohana dia tononona aminao indray ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Faly miaraba ny namako indray amin'ity androany ity, izay mianadahy no hiaraka amintsika amin'izao an'io zao. Inoana fa isy dinika mahafinaritra amin'ity lesona ity izay nampitondray ny lohateny hoe ho voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Tahaka ny mahazatra dia atombokantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fiarahana izao, andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, ilay Andriamanitra tianay, ilay Andriamanitra tsara sady efa naneho ny fahatsarana rehetra teo amin'ny fiainanay. Menao anay izao tombotsoa lehibe izao ahafahanay miaraka mianatra ny teninao. Tompo, irinay indrindra ary ity am-piandohana mba ny fanainao masina no hitarika ny zavatra. Gatagara nefa izahay satria ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotanay, koa mangataka izay mba avelanao ny helokay ho diovinao izahay. Dia apelapela-tananao ary izao fotoana izao mba eo ambany fitarianao. Tonononay sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahaka ny mahazatra ilay mpiara-madinika namana, dia misy ny andinina atao tadiana, hoe tsy anjery zany. Ka dia namantsika ato anao anatanteraka izay andinina atao tadiana izay. Minao fa maro sika no mahay tsy anjery dia andeha hiaraka anao izany tsika. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo dia na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ao amin'ny Korintiana 2:1-9:30. Misaotra ny namantsika ny amin'izay taridalana izay. Hijery lohahevitra mafonja indray isika androany. Arak'izay andinina atao tadiana izay dia hoe na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tamin'ny dinika ny fanaovantsika farany dia nanana lohahevitra lehibe Paoly izay olana goavana tao amin'ny fiangonana tao Korinto ary mbola olana fiangonana ankehitriny ny amin'ny fitsangatsanganana. Ary ny torohevitra natambarana Paoly dia mandosira izany ianareo. Tamin'ity herinandro ity ihany koa dia nisy olana anankiray ihany koa izay mbola tafiditra tao am-piangonana. Mampalahelo zany fa tafiditra tao amin'ny fiangonana. Ary izay ihany koa no taritarina ataontsika androany dia amin'ny resaka fanompoan-tsampy. Nolazain'ny Paoly hoe mandosira koa ianareo ny fanompoan-tsampy izay hitantsika amin'ny Korintiana 1:10 ka ny 2:4. Izao no voalazan'ny Paoly. Koa amin'izany ry malala, mandosira ny fanompoan-tsampy. Anadinika manokana isika amin'ity androany ity izay anombotsika amin'ny Korintiana 1:15 io zany. Resantsika ny amin'ny hoe ahoana ny mikasika ny amin'ity sampy anankiray izay nilasan'ny Paoly ity, ny amin'ny resaka hena naterina amin'ny sampy. Resantsika ihany koa ny amin'ny lesona izay miaina avy amin'ny tantara tany amin'ny lasa. Dia ho resantsika ihany koa amin'ity androany ity ny hoe Hitler no tena tsy ambaratelo mba ahafahana miala amin'ity fanompoan-tsampy ity. Andeha ry ho resantsika vetivety avy hatrany ny tapany voalohany amin'ny hoe ny fahalalahana sy ny fitiavana namana, satria hitan'ny Paoly zany tao fiangonana tao Korinto fa saika niteraka fizarana clan moa ilazany azy raha mazava kokoa ny amin'ny resaka ny fahalalahana izay nampiboebony sasany sy ny amin'ny tsy fahanehoana fitiavana amin'ny mpianakavy finoana. Izay zavatra nisy ary izay nolazainy Paoly amin'ny Korintiana 1:15 ny amin'ny hoe ary ny amin'ny naterina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalahana isika rehetra. Ny fahalalahana mampiboebo fa ny fitiavana mampandroso. Saingy tsy hita tao amin'ny fiangonana tao Korinto ilay fitiavana mampandroso ity, fa ilay fahalalahana no saika nitambesatra any ka rehefa tsy hainy mampiasa ny fahalalahana araka ny tokony ho izy dia miteraka
saratsarahana anivon'ny fiangonana izay toetsara zay. Ary tao anatin'ny fizarana roa tao amin'ny fiangonana reo de nilazain'ny Paoly hoe misy amin'izy ireo a le hoe le matanjaka, de misy lazainy hoe malemy. Ahoana ny azonao lazaina mikasika ny am'zay olana nitranga tao amin'ny fiangonana tany Korinto izay. Arak'izay hoe nisy clan zay zany de ny sasany nino fa ny fahalalany momba ny tsy fisin'ny Andriamanikafa de manome azy zo hihinana sakafo aterina misampy. Ary ny sasany kosa indray de manoatra an'izany. Zany hoe misy zany ny matanjaka de misy ny malemy. Ny matanjaka de ireo zay matakatra zany fa tsinotsinona ny sampy raha mihoatra amin'ny Andriamanitra marina izay nony. Ny malemy kosa nefany de mbola tsy de matakatra loatra an'izay zany ny malemy. Fa mihevitra izy fa zavatra tsy mety ilay fihinanana hena tery. Satria raha toa ka mihinana le hena misampy izy de ohatrany mieritreritra hoe mbola mety ihany zany le fifandraisana amin'ny fanampahan-tsampy. De eo indrindra zany no iresahan'ny Paoly mahakasika an'izay hoe malemy sy matanjaka izay. Ny matanjaka zany de tokony hanome ohatra zany amin'ny fahalalana izay azony. Araka hoe misy ny fahalalana. Zany hoe rehefa mahafantatra izy fa tsinotsinona ilay hena terina amin'ny sampy raha hohanina ary, satria tsy mino izy, tsy mino an'izay Andriamanikafa izay. De zao kosa nefa hoe aoka izy tsy hihinana rehefa misy malemy eo anatrehany. Ho an'ilay manana izay finoana izay zany mbola tsy mahatakatra sy tsy matanjaka izay ny finoana. De faharoa noho n'ilay fitiavany raha amin'ny maha fiangonana zany, de noho ny fitiavany an'ilay rahalahy zany de tsy maintsy mifehy tena ilay matanjaka. Mba tsy hatafotohana azy. Zay ny tena olana hita Zay amin'ny le Paoly. tena olana zany satria tafotohana ianao fa zany lasa miteraka mety ho femorana. Zany hoe tokony hametraka ny fitiavana zany alohan'ny fahalalana ny kristianina. Raha izay zany no ohatra omeny Paoly de mba tsy hatafotohana an'ilay hoe lazaina hoe malemy zany. Ny zavatra misy zany le mpiara-mianatra namana, ny tsy fahalalana tsy misy fitiavana de tena tsy fahalalana mihitsy zany tena marina. Zany hoe fitiavana zany no tena zava-dehibe ary tena nampanahy an'i Paoly indrindra de ny tsy firaisan-tsaina nateriky ny fampiasana diso an'ilay fahalalany. Zay Zany tena zava-doza ary any ka nanapa-kevitra Paoly satria lasa miteraka fahatafitohinana le malemy zany. Le malemy moa zany le olona le jentilisa tao anaty fiangonana. De nanjary nanapa-kevitra Paoly amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izy hoe ka raha ny anina no mahatafitohana ny rahalahy de tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay fandrao manafotohana ny. Ary zay le fanipitiavana zay no tena tian'ny Paoly asongadina eo amin'ny fiangonana ary izay nidirantsika ny fizarana manaraka. Zao ny zavatra misy tian'ny Paoly aseho eo amin'ny fanandramam-piainany izay le fitiavana ny namana zay, ny fitiavana ny rahalahy zay. Paoly manam-pahalalany Paoly Paoly tena olona manana pahalalany Paoly. Fa saingy zao nanao fanandramana mihitsy izy mba hampandefitra ny ambopony. Ka na de natao hoe amin'ny maha misionera azy, amin'ny maha apôstôly iraka azy, Andriamanitra naniraka azy, izay manana zo be dehibe amin'ny maha apôstôly azy. De nini mihitsy Paoly nafo ireo izony Paoly ireo ahoana ny fahitantsika an'izay zavatra izay. Arak'izany de hoe ny zo maromaro izay nolavon'i Paoly fa noho ny fitiavana an'ilay rahalahy. Ohatra amin'izany zao no Te hanao modely zany izy. Tianao modely izy. Tianao modely ho an'ny mpino izy zany. Ohatra zany zao ny hoe ny fihinanana sy ny fahazahoana tombotsoa avy amin'ny fiangonana. Zany hoe ny raha ny tokony ho izy de zao hoe rehefa miasa ho an'ny fiangonana ho an'ny filazantsara de tokony azo fanohanana avy amin'ny filazantsara. Zay mihitsy moa ny tenin'i Jesosy. De nafony zany. Zao ny voalazan'i Jesosy amin'ny andininy Korintiana voalohany toko faha 5 andininy faha 17. Toy izany koa ozy izy no nandidiny Tompo fa zay mitoro ny filazantsara de azo fivelomana amin'ny filazantsara. De nanontany Paoly amin'ny andininy faha 4, moa tsy mahazo mihinana sy misotro va zahay? Zay indrindra. De zany tsy nitakian'i Paoly tamin'ny fiangonana zany.
zo anankiray zay no lavony Paoly. Zany hoe tokony hamahana anazy ny fiangonana. Ahay. Tokony hanome sakafo azy Faharoa de nanome ohatra koa izy ny amina hoe zo zay ho an'ny olona manambady ny tahaka ny Priscilla sy Aquila zao de nitoro ny filazantsara. Andronicos Zonia toro ny filazantsara toy izany koa ry Barnabasy. Rehefa nao ny asa fitoriana filazantsara zany izy ireo de nanana zo mihitsy mba ho toana amin'ny fiangonana. Zany hoe sady miaraka amin'ny vadiny. Tahaka ny hoe ny fiangonana zany no azo lazaina hoe manao ny fandaniana rehetra mba ho azy. Satria izy efa misahirana manao ny fitoriana filazantsara. Ya. Fa no lavin'ny Paoly zany, azo Paoly moa zany tsy nanambady, fa azo nataony hoe nanambady de nasitraka an'izany zany. I Paoly zany de nanome ohatra tsy hanao an'izay. Fahatelo de nanome ohatra koa izy ny amin'ny asa fivelomana. Raha ny tokony ho izy zany rehefa nitoro ny filazantsara izy nanolo-tena de arak'ilay voalaza tery ambony hoe toanan'ny fiangonana zany, tsy manao an'ilay asa teo aloha intsony. Fa tsy izay nefa nataon'ny Paoly fa nitohizany foana ny asany mba ahafahany manohana ny fiangonana ihany koa, satria nanohana be dia be tamin'ny fahalalan-tanana ny fiangonana ihany koa izy fa tsy ny hoe ho an'ny tenany ihany. Ireo ohatra telo ireo zany de resintsika hoe nandavany Paoly zany hoe tombontsoa zo tokony ho azo nefany noho ny filazantsara sy fitiavana ny rahalahy sy ny namana de nafony izany. Ary izay indrindra no andraisantsika lesona hoe ho antsika ihany koa zany azo atao zany. Tsy voatery hisy tombontsoa foana zany eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra na fitoriana filazantsara fa misy ihany koa ny afonao sy atolotrao ho an'ny namana sy ho an'ny fanontana. Re mpiara-mianatra namana, zava-dehibe ty fanandramana nataon'ny apôstôly Paoly ity ny amin'ny hoe fitiavana tsy mitady ny azy ity. Zao manko lazain'ny Paoly amin'ny andininy fafito ambin'ny folo amin'ny toko fahasivy manao hoe fa raha ny sitrapoko no nanaovako izany dia mahazo valim-potia. Fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra ho ahy ho andraikitro izany. Inona ary no valim-potia azo? Izao, raha mitoro ny filazantsara dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Tena nafoy Paoly zany ny zo zay tokony ho azony. Tiany aseho zany hoe ny fitiavana amin'ny fiangonana tokony zava-dehibe mihoatra noho izay mety ho fahalalana ananan'ny tsirairay ary dia notarin'ny Paoly ny rehetrarehetra, notarin'ny Paoly mba hijery ny tantarany lasa. Mahafinaritra ilay izy notarin'ny Paoly rehefa avy nanome ohatra ny fandavan-tenany amin'ny fanandramana ataony Paoly dia notariny indray izy ireo. Zao voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1:1 aoka nahaka ianareo tahaka ny anafako Kristy. Inona zavatra nitranga niverenan'ny Paoly ny tantaraina teo amin'ny fiangonana indray ny fanandramana ny ainan'ireo vahoakan'Andriamanitra zanaka Israely tamin'ny lasa. Inona tokoa moa izay fanandramana izay ary inona nisy tonantsika lesona ao anatin'izay toe-zavatra izay amin'ity androany ity mba hampampifandraisantsika le hoe ataovy voninahitran'Andriamanitra zany rehetra zany satria nisy fanipoa-tsampy niseho tao amin'ny fotoana io. Ino izay fanandramana izay? Misy fanandramana manokana izay resahan'ny Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10:1-5 miresaka ny amin'ray nitarihan'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe nampatsiahy zany amin'ny fitarihan'Andriamanitra. Andeha aloha vakitsika ary zay andininy zay izy hoe fa tsy tiako tsy fantatrareo raha fa nyrazantsika dia tamban'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa nakabiazany dia tsitrak'Andriamanitra fanaringana tany anefitra zava-doza zany. Inona zavatra niseho fanandramana zany ka lesona tamin'ny tantara lasa horaisika androany. Raha vitinina zany dia zao hoe ny zavatra niainan'ny Exodosy niainan'ireto Israely rehetra raha takarina ara-panahy dia mitovy amintsika ankehitriny ihany koa. Zany hoe ilay fiampitanan'ny ranomasina dia toy ny fanakam-pihavanana izay nataontsika teo amin'ny batisa ary ny sakafo sy ny zava-pisotro izay nohan'izy ireo tany anefitra dia toy ny fandraisantsika ihany koa amin'ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Izay zany raha takarina ara-panahy ilay
zavatra anseho zay inanantsika sy isotrotsika ara-panahy ihany koa ny vatana sy ny rany Jesosy. Zay raha fitinina ny amin'ilay hoe mijery ny lasa. De ankehitriny zany, inona ny tokony ataontsika? Mitandrema. Satria ara-panahy zay tahaka ny amin'izao fotoana zao ihany koa, na de teo aza zany zavatra zay niainandreto Israelita reto hoe ny mpitan'ny ranomasina, batisa sy ny sisa, fanasan'ny tompo, de mbola ny zava-doza, ny olana de mbola latsaka tamin'ny fahotana lehibe any izy ireo. Anisan'izany ny vanim-potsampy. Anisan'izany ny fitondran-tena maloto, fijangajangana izay efa hitantsika any tamin'ny lesona tany aloha tany. De aoka zany tsika tsy ho latsaka amin'izany, mitovy amin'izany ankehitriny. Ny amin'ny fanim-potsampy moa zany tena resahana tamin'ity lesontsika ity androany. Izany zany de zao hoe isika izay efa milaza, mihevitra ny tenantsika fa efa mijoro tsara, de mitandrema fanao lavo. Reto Israelita reto nge niaina zany fanandramana goavana zany. Efa nafantatra izy zany, ny aina izy hoe zay efa an'Andriamanitra. Ka tsika ankehitriny de zao, indrindray tsika hoe zah efa kristianina, zah efa manana an' Jesosy, zah efa natao batisa. Fa zao ny tenin'ny Paoly hoe mitsika izay mijoro, izay ao amin'ny Korintiana 1:10-12 de izy hoe koa izay manao azy hoe mijoro tsara de aoka izy hitandrina andraho. Zava-doza zany zay, satria ny anay manko tsika manome tsiny an'ireo Israelita. Zay mihitsy. De ny mieritreritsika hoe efa hitanay zany fahavazana nazo an'ireo tsy avoanay. De nampitandro ny Paoly mitandrema. Mpiara mianatra namana, ny andro iainantsika izao, eo amin'ny fiandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy ilay tompontsika, de tena tokony mitandrina isika amin'izao vaninandro izao. Fandrao ho latsaka amin'izany toe-javatra izany ka tsy hankasitrahana Andriamanitra. Zava-doza zany ary ilaitsika zany mandray ny tenin'ny Paoly hoe koa amin'izany izay efa mijoro, izay manao azy efa mijoro tsara, de aoka hitandrina fandrao ho lavo. Inona ary ny tokony ataontsika amin'izao vaninandro iainantsika izao? Misy fampitandremana ny amin'ny fanompoan-tsampy indray, ny verenan'ny Paoly indray zany zao ny momba ny amin'izay toe-javatra izay ao amin'ny Korintiana 1:10, ny manomboka indray tsika amin'ny andininy manaraka io, ny amin'ny tokony andosirantsika indray amin'ny andininy 7:10 mantsy, koa amin'izany ry malala, mandosira ny fanompoan-tsampy. Naverin'ny Paoly resahana reto momba ilay hena naterina tamin'ny sampy. Tsika de ho tsara zany fa rehefa novonoina le biby teo amin'ny fanompoan-tsampy, de nisy ampahan'le hena ny mena an'le mpisorona, ary rehefa vita ny fanompoam-pivavahana de le mpisorona indray nivarotra azy nankeny an-tsena. Rehefa toy izany nankeny an-tsena de tokotokeny daholo zany ny hena tsisy fanavahana, de eo no niteraka olana indray. Ary Paoly de tsy mozy Paoly hoe torohevitry ny apôstôly, azon'ny kristianina atao tsara ny mividy ny hena tahaka an'izany, aentiny any an-trano de andrahoana izy, fa eo no ilaina fitandremana, ahoana no azontsika ampitandremana ny mpiara-mianatra indray amin'ity andro ty manoloana zay toe-javatra izay. Arak'izany de misy olana le hena, fa na de azon'ny kristianina hohanina aza any an-trano, satria rehefa eny an-tsena ianao zany afaka mividy. Sisy mahafantatra. Sisy mahafantatra hoe hena taiza moa ty. Azo ataonao vidy an'iny. Na misy olona manome anao, azo ataony mahandro an'iny any an-trano, hohanina ny hena. Fa na de zany aza de zao, nandraran'ny Paoly mihitsy zany ny fandehanana any amin'ny tempoly mpanompo sampy. Sy ny fandraisana anjara amin'ny lanonana izy ireo izay voarara tsy ataon'ny kristianina. Aoka tsika zany Zao rehefa misy zany. Hoe te hijery, te hanatrika, de tadidio zany zay. Tsy azo atao zay. Voarara izy. Ary ny antony de zao, rehefa manatrika an'iny fampivavahana iny, de manao fombafomba fanompoan-tsampy. Miray latabatra midemon'io izy mila lesona azy. Ary izay indrindra no ampitandremana antsika zany. Fa ny fandraisana anjara amin'le fombafomba fanompoan-tsampy io de le fandraisana anjara amin'ny tahaka antsika hoe iray latabatra an'i Jesosy. Tsy azontsika atao zany hoe iray latabatra midemony mifanatrehana ny fombafomba rehetra eny, ary avy eo indray ilay latabatra amin'ny
kapoky ny tompo zany latabatry ny tompo zany ozy izy ao amin'ny Matthieu 5:24 dia milaza izy hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demoni ianareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demoni ianareo. Raha tsy olona zany dia tsisy ifandraisany loatra amin'ilay latabatra sy ny fanasan'ny tompo zany, le hoe hena novidiana teny an-tsena sy ny sisa, fa izay no hamerenan'i Paoly hitandremana anazy. Zay ngamba nazo ambany. Ny zavatra misy zany dia zao hoe araka ny teny io amin'ny 2:24 dia mahasaro-piaro ny tompo va isika, mahery no izy va isika ry mpiara-mianatra namana, tena saro-piaro amintsika ny amin'ny resaka voatsampy Andriamanitra. Ary io no amarana antsika ny fanaovantsika eto androany, ny hoe inona ary fomba atao tsy ambaratelo mba hialantsika, mba hahatonga antsika ho afaka amin'ity fanompoan-tsampy ity. Alohan'izay nefa aloha faharetana kely, inona moa le hoe sampy? Sao manko dia misy mieritreritra fa tsy hoe akory ny fiankofanao amin'ny sary vongana anankiray mandrakariva natao hoe sampy. Raha ny hevitrao, inona no azo amaritana an'ity atao hoe sampy ity? Satria indraindray tsy fantatra hoe fa inona moa le sampy. Ao amin'ny lesona izy dia milaza toy izao hoe eo amin'ny tapa faraparandreo, na inona maka ny voninahitra tokony ho an'Andriamanitra irery ihany dia endrika fanompoan-tsampy. Ninona zany? Endrika maka ny voninahitra tokony ho an'Andriamanitra dia fanompoan-tsampy izay. Ka na ataoko hoe manana telefônina, manana trano, manana fiara, manana izay rehetra ananako rehetra, mahazo voninahitra mihoatra noho ny tokony ho an'Andriamanitra irery. Efa Efa sampy avokoa izay. ary mpiara-mianatra namana, zava-doza ny tsy fahafantarana ny sampy. Zao no voalazan'ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia 2:9 manao hoe izaho ny Jehova, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa, na ny fiderana ho an'ny zarin-javatra sokitra. Saro-piaro na inona maka ny voninahitra tokony ho an'Andriamanitra araka ny fanambarana teo dia sampy. Inona ary mitari-dalàna nomeny Paoly antsika mba hiarovana antsika, eny lazaina mihitsy aza ho afaka amin'ity fanompoan-tsampy ity. Inona no tari-dalàna nomeny apôstôly Paoly mba ahafahantsika miala amin'izany? Ao amin'ny Korinthiana 1:20 manomboka amin'ny 7:20 sy 8:20 dia hoy Paoly, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsisy olona hitady ny hahasoany tenany fa ny hahasoany namany. Misy vahaolana iray zany eto ahafahantsika miala amin'ilay fanompoan-tsampy. Zany hoe mahafoy ny izahoanao zany ianao, tsy tady izay hahasoany tena fitiavana namana zany. Zay zany aloha raha zay fahitako an'izay filazana teo zay hoe Ohatra misy ohatra roa vaingana izay nambara eo indray eo amin'ny 5:20 dia tohizantsika lavalava kely eo. Miverina amin'ilay resaka hena indray zany izy ao aoriana izay izay hena rehetra amidy eny an-tsena ozy izy dia hany, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana, fa an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Ary raha misy amin'ny tsipiny manasa anareo ka ta handeha nareo dia hano izay arosony eo anoloanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io dia aza homana noho ny amin'ilay milaza ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izao, tsy ny an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa, fa nahoana ny fahafahako ny dia tsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa. Fa raha misy fisaorana, fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'ny anaovako fisaorana. Dia miverina eto ilay amin'ny tsianjery hoe ko amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo dia ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Eo zany no tiako tsindrinany amin'ilay hoe na mihinana na misotro ianareo, satria le fototry ilay olana dia le resaka sakafo, hena naterina amin'ny sampy. Ka
eo indrindra zany no andraisantsika lesona hoe ninonina zany rehefa tsy hatafotoena ny hafa rehefa hanome voninahitra an'Andriamanitra dia izay no ataontsika mba hahatonga antsika tsy ho latsaka amin'ny fanompo-tsampy, tsy ho latsaka amin'ny mety fahatafotoena ny hafa zany, dia aleo maneho ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana, zava-dehibe ny lesona ny fanaovantsika teto satria anisan'ny andinin-tsoratra masina fialantsasatra loatra manko hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitr'Andriamanitra izany. Ka izy zany miaro antsika kay ao anatin'ny fanompoan-tsampy, mitarika antsika le mihinana sy misotro ary ninona ataonareo ay mitarika antsika koa ao amin'ny fitiava-namana izay fiarovana antsika ho an'ny fanompoan-tsampy le izy hitantsika tsara mantsy na no fanaorana mikasika an'izay Jesosy ny amin'ny fitiava-namana io miaro amin'ny fanompoan-tsampy. Nisy lehilahy-mpanankarena anankiray nanatona an'i Jesosy. Ny fihetsika ilay era-namana dia mahafinaritra. Nahita an'i Jesosy dia niazakazaka, dia nanatona, dia nandoaky. Dia izao ny faniriany, fa mpianatra inona no ataoko andovaky fiainana mandrakizay. Mahafinaritra zany etaetan'ny olona izany. Miazakazaka, natona, mandoalika ary manontany manao hoe inona no ataoko andovaky fiainana mandrakizay. Dia lazainy Jesosy teo ny tsy ambaratelo. Dia ozy ilay namana, efa nataoko zany. Dia hoy Jesosy, andana ary ozy dia amdio ny fanananao dia mba omeny malahelo. Teo izy nalahelo. Fa inona ny zavatra nitranga? Hainy ny fanompona an'Andriamanitra fa saingy izao mbola nakamaminy niolatra noho izany ilay harena teo am-pelatana. Ary izay le sampy. Hany ka aleon'ity lehilahy ity fototra ny amin'ny harenany toy izay maneho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Satria izay nampianarina hoe raha izao ny didy voalohany dia fitiavan'i Jehovan-Andriamanitra ao, ary ny didy faharoa izay tahaka izany dia fitiavana namanao tahaka ny tenanao. Fa indrisy nefa nafon'ilay lehilahy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, fa no fikiry ny fitiavana ny hareny dia tahaka ny tsy teo izy niala teo amin'i Jesosy sady nalahelo. Ry mpiara-mianatra namana, ho amin'izany na mihinana na misotro ary na inona le dikany hoe na inona dia makasika ny mombanao rehetra, ny fisainana, ny fomba fiteny, fomba fijery, fomba fievitra, fomba firesaka, fomba fiaina, fomba fiasa, na ny fitondran-tena aza, ny fomba fiakanjo ao anatin'izany, ny fomba famindra, dia atao voninahitr'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Ry mpiara-mianatra namana, ry namana miaraka amiko, ny fanirinany dia izao hoe samy ho afaka amin'ny fanompoan-tsampy isika rehetra. Dia nolazain'i Paoly teo aloha, mandosira. Ny le hoe mandosira io zany dia anisany anankiray hoe mialà amin'ny fitiavan-tena. Raha vao amin'ny fitiavan-tena no mbola mantsaka dia mbola tafiditry ny fanompoan-tsampy avelany le mandeha. Tsy le hoe mety ho afaka taminao ny fiankofana tamin'ny sariny zavatra voasokitsy, fa mety zavatra be dehibe ny mbola fikirinao eo amin'ny fiainanao, inona avy ireo sampy izay mbola misy izay tokony mbola handosiranao eo amin'ny fiainanao. Tapitra ny fotoanantsika. Andeha mba ho faranantsika inona ny teny farany mba ho resahana. Sitrany iresaka e. Mahafinaritra ny dinika, mahafinaritra ny fiarahana, fa andao ho faranana inona ny azo lazaina amaranantsika hifampahirizana amin'ity androany ity. Ao fizarana lesona farany dia misy paragrafy anankiray izay mahafinaritra tiako hozaraina amintsika. Raha hitanao fa manakana fandrosoan'ny asan'Andriamanitra fanaovanao zavatra sasany, na dia azonao na dia zonao tanteraka aza manao izany, dia aleo tsy atao izany zavatra izany. Rehefa hanakana fandrosoan'ny asan'Andriamanitra, hanafotoana ny hafa, na dia zonao ary, na dia fantatrao fa marina aza, dia aleo tsy atao. Fitiavana ilay namana izay, aza manao na inona izay hanakona sain'ny hafa tsy handray ny fahamarinana. Raha izay no hahatonga ny fahamarinana, hahatonga ny olona anankiray ho voavonjy, na dia fantatrao fa marina ary, na dia fantatrao fa zonao aza, dia aleo tsy atao izany. Ny zavatra rehetra dia azo atao izy, saingy tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ry mpiara-mianatra namana, akory izany habetsaky ny soa azontsika
raha toka mifandray tsara araka ny tokony ho izy isika mianak'izy. Averiny eto androany fa na iza nandray fitahiana avy any an-danitra dia manana didy hitondra izany ambony. Ka izay rehetra tia an'Andriamanitra dia hitsahatra tsy hanao n'izao ho sampiny intsony. Ny hetaheta lalina amin'ity androany ity dia mba samy ho afaka amin'ny fanompoan-tsampy isika, ary dia mba ho raisika am-po ilay teny izay natao tadiana hoe koa amin'izany na mihinana na misotro dia ao nantoy na inona na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany. Raha fantatrao fa ity ataonao ity, raha fantatrao fa io haninao io, raha fantatrao fa io sotroinao io tsy manome voninahitra an'Andriamanitra, andosivo. Dia afaka mifanompoan-tsampy isika amin'izay vanim-potoana izay. Andeha ary ho faranantsika ny vavaka izao fiarahana. Izay Tompo Andriamanitra io, misaotra indrindra izay ny amin'ny fandaharam-potoana nomenao anay androany, ka namenao anay tari-dalana mba ahafahanay mandositra miala amin'ny fanompoan-tsampy izay manodidina. Ampio izahay mba hanome voninahitra anao ilay Andriamanitra tianay eo amin'ny fihinanay, ny fisotronay, n'inona nataonay dia ianao no membo. Ampio izahay mba ho tia ihany koa ny namana. Mipetraka am-pelantananao ny mpiara-mianatra rehetra, ny fitahiana mananambiampy anie dia omenao ny tsirairay avy. Tanonina sengatanany vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.